Tahaka ny mahazatra rehefa faraika ambin'ny folo novambra tahaka izao, daty anamariana ny faran'ny ady lehibe voalohany tamin'ny taona 2017 2017 dia nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ireo miaramila malagasy mato any la Frantsa nandritra io ady lehibe voalohany io. Ny tompona andraiki-panjakana malagasy sy ny masivo isan-tsokajiny avy any amin'ireo firenena Europeana miasa sy monina eto Madagasikara no nanatanteraka izany hetsika izany. Miaramila malagasy efatralina no niatrika io ady lehibe voalohany io, nisy 5 alina kosa izy ireo no nandray anjara tamin'ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 2017 520 sy 700. Nanolotra vahaolana ny petrabolam-panjakana miantoka ny fiahiana ara-tsosialy na ny CNAPS mba hanampiana ireo mpiasa very asa noho ny amehana ara-pahasalamana. Araka izany, azo fiofanana arak'asa ireto mpiasa ireto mba ahafahany mahita asa indray, ka ny mpiasa mpikambana ao amin'ny CNAPS no voakasika izany tetika asa izany. Notanterahana androany ny fanaova-tsonim-pifanarahana nataon'ny CNAPS sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. Ankoatra ny tosika arak'asa dia isitraka 5,7 alina sy 2 ariary ireo mpiasa very asa noho ny amehana ara-pahasalamana raha toa ka misoratra anarana mialohan'ny 17 ny volana novambra izy ireo. Raha toka tamin'ny volana oktobra no niandrasana ny drafim-pandrarahan'ny Air Madagascar dia any amin'ny fiandohan'ny volana desambra any vao ivoaka izany drafitra izany, araka ny nambaran'ny Mamy Rakotondraibe, filohan'ny filakevim-pitantanan'ny Air Madagascar androany alarobia nandritra ny fanaova-tsony ny fifanarahana mikasika ny sehatra tsy miankina. Araka ny fanazavana ny meny dia tokony efa nivoaka ity antota taratasy ity saingy noho ny valanaretina Covid-19 dia nahato indray. Nanambara ihany koa izy fa efa misy kabinetra manam-pahaizana manokana amin'ny fanarenana kompania pitaterana anabakabaka nosingan'ny fanjakana ikarakara ny drafim-pandrarahan'ny Air Madagascar. Maro ireo mpitantana kompania pitaterana anabakabaka efa manana traikefa hita ao anatin'io kabinetra io ka anisan'izany ny mpitantana ny Air France sy ny Qatar Airways teo aloha.